Mbola manonna ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Mbola tonga hatrany zany aho manambara ny nofy izay nomeny Tompo ahy a. Da efa ela, efa mantaony ihany koa izy ity fa ampatsahivon'ny fanahy masina eto zany a hivavaka antsika. Andriamanitra ranay tsara indrindra ianao. Andriamanitra mampifantatra ny zava-miafina ianao. Andriamanitra mampibebaka ianao. Ary Andriamanitra manova anay. Zay mpanota, zay olombelona tsy mendrika, nefa ianao manova anay Tompo amindray mpimaso. Ka dia isaoranay ny anaranao. Lehibe indrindra izany fitiavanao izany. Satria raha izay dia tany amin'ny fahaverezana. Fa ianao no nanafaka anay, namonjy anay mba ho afaka amin'ny loto rehetra, amin'ny fahalotona rehetra, amin'ny tsy famendrena rehetra. Ka dia saotra dia laza Tompo fa hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny nofy izay nomenao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny nofy izay hozaraiko amintsika zany a, tamin'ny nandraisako an Jesosy ho Tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainako zany a, dia taorian'ny kelin'io zany a, dia ny Tompo rehefa manova antsika tsy hoe eo no eo tsika dia ho afaka amin'ny zavatra rehetra, fa manova tsikelikely ny Tompo, manova tsikelikely. Tamin'izay fotoana izay zany a, natory aho, dia rehefa natory aho zany a, naheno feo niteny tamiko hoe Hofafazako Rano Madio ianao ka hadio. Io zany no henoko le feo. Dia rehefa avy eo zany amin'ny tarehiko sahala nisy rano natondraka amin'ny tarehiko dia taitra aho. Dia io zao hoe za ve ho miteniteny foana sa inona dia zavatra henoko sy hitako teo. Dia tsy dia ny rarahiko le izy. Dia afaka 2 andro na 3 andro tarion'io a, nisy mpanompon'Andriamanitra nitory. Satria zany mbo misy ten'Andriamanitra tsy fantatro. Satria tsy voatery ho haitsika daholo izay rehetra ato anatin'ny Baiboly. Tsy ho haitsika daholo io. Na ho lanintsika tsy anjery. Dia izaho zany tsy netratra an'ilay nofiko hoe avy amin'Andriamanitra, fa ataoko hoe manofinofy foana za. Dia nitory ilay mpanompon'Andriamanitra dia io tenin'Andriamanitra io nomeny. Vakiko a. Ezekiela ho izy toko fa any amin'ny 20:5-20 izy manambara hoe ao amin'io tenin'Andriamanitra io milaza hoe dia hofafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Haleluya. Raha mamaky tsika hatramin'ny farany a, dia mbola amin'ny 17:20 dia milaza hoe ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka tonga nareo handeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Haleluya. Taitra be naheno an'ilay tenin'Andriamanitra. Taitra satria tsy nieritreretiko mihitsy hoy za, izay le nofiko izay niazoko vao 2 andro lasa zay, za miheno an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia nijereko le tenin'Andriamanitra, tena tio le nofiny hitako. Tena hitako misy rano atondraka amiko. Amen. Tsara ny Tompo ry ava-malala. Tamin'io fotoana io za dia mbola mangeta satria za mbola voafatotra ny fijangajangana tamin'io fotoana io. Afaka tamin'ny toaka za. Dia nahazo an'ireo nofo ireo a, dia avy eo koa ny Tompo no nafaka tamin'ny fijangajangana. Tena hoe lehibe io Tompontsika io. Nangeta hita aho ny ho afaka amin'ny fijangajangana. Nangeta hita aho satria tao anatin'ny tokantranomasom-bolana. Tena nahatsapa hoe malalaise, tsy alaise mihitsy zany fiainako hoe za zany ohatrany hoe tsapako zany mbola hoe misy fahotana ngeza be eo amiko. Dia za mbola anatin'ny tokantranomaso. Nandritra ny 2 taona niarahako tamin'ny olona io. Dia za tsy nalala
fa taty aoriana ny fanahy masina mampalalala tsikelikely hoe rehefa ianao nandray an Jesosy dia tsy azo atao intsony ny manao firaisana rano fa alohan'ny fanambadiana. Ka eo avy nahatsampy hoe mbola ato anaty fahotana aho. Ianao a Jesosy nanafaka ahy tamin'ny fisotroana toaka fifohana zava-mahadomelina. Ianao ihany koa Jesosy no manafaka ahy amin'ity tokantranomasy ity. Dia ny teny meno fanahy masina ahy ary no tsakotsakoiko no hoaniko, mandeha miasa dia io no anaty saiko, misakafo dia io no voateniko, mifoha maraina dia io no vakiko. Tena hoe no hoaniko no tsakotsakoiko io teny io fa tena nafahany Tompo aho. Ao amin'ny Jaona 4:7 5:40 hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy no manafaka antsika dia ho afaka tokoa itsika. Ary raha mamaky io Jaona 4:7 io ianao dia manambara an'ilay vehivavy nijangajanga izay tratra indreo fampanoran-dalàna ka nitorahana vato tantaran'ilay vehivavy nijangajanga. Dia tena ho izy hoe Jesosy afatanako ity teninao ity, ny tanako io tenin'io. Fa Andriamanitra dia marina amin'io tenin'io. Rehefa tsika tena mankato manderaka n'io tenin'io ary mangetaeta dia vonona izy hanafaka antsika. Fa tena nanafaka Jesosy tamin'ny ora tsy nampoiziko, tamin'ny fotoana tsy nampoiziko. Hainy mbola nataty aoriana nandeha ilay olona dia tsy niverina intsony hatramin'izao andro itenenako izao. Nafahany Tompo ary narovana. Haleloia. Ary tsy vita amin'izay fa tena sahany teny hoe za tsy alaka aminao intsony, fefa nandray an Jesosy Tompo sy mamonjy amin'ny fiainako dia tsy manao an'izany intsony aho fa nanaiky ilay olona. Izany ny voninahitra lehibe asehon'ny Tompo amintsika fa izy Andriamanitra manova. Ny fanovana no ilaina voalohany amintsika. Tsy ny andray an Jesosy anakarena, tsy andray an Jesosy anambola, tsy andray an Jesosy ho tena hoe ho lasa malaza, fa mandray an Jesosy ianao ho vainy ho tonga olom-baovao mba hahafahanao mandova ny lanitra. Haleloia. Ka izay no fijoroana vavolombelona nomeny Jesosy atsika anio. Mino aho fa mandray koa ianao ka hanovanao koa Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy rehetra.